fifandraisana maharitra fanabeazana mahomby. Herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 20 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny arahinao eto amin'ny onjam-peo ny radio antsoiny filazantsara isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 9 alina. Azo atao ihany koa ny manaraka izany ao amin'ny page Facebook antsoiny filazantsara Antsiranana. Asa tonoina ary herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 20 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny. Faly miarabanao manaraka izao fandarana izao. Mitoetra ny seminaire mikasika ny fifandraisana ary anio sika dia hijery ny mahakasika ny fitsipipifehezana. Zava-dehibe eo amin'ny lafim-piainana manontolo ny fisian'ny fitsipipifehezana. Raha tiana ny sy ny firindrana sy filaminana ao amin'ny tokantrano tsirairay dia ilaina ny fitsipipifehezana. Petraka amin'ny fantaniana manao hoe tena ilaina ve ny fitsipifehezana na dia eo amin'ireo ankizy aza. Ahoana ny voalazan'ny soratra masina mikasika izany fitsipifehezana izany sy ny vokatra izany ary ahoana ny fomba atao ametrahana izany. Alohan'ny androsoantsika eo amin'ny fandiniana izany dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra ny danitro midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay satria lehibe ianao. Misaotra anao ny nanomezanao zao fotoana zao azahoanay andinika indray ny amin'ny fanabeazana andreo ankizy. Magataka anao Andriamanitra mba hitantana anay amin'ny fanomezana ny fananao masina hitaridalana anay amin'izany. Amin'ny anaranao Kristy no angatana izany miaraka amin'ny famelana ny heloka rehetra. Amen. Andaovaka itsika izay voalaza amin'ny ohabolana toko 7 ka ny 1 sy ny 2. Ohabolana toko 7 ka ny 1 sy ny 2. Ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Anaka, aza manadio ny lalako ary aoka ny fonao hitantra ny didiko fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anao. Hotoisantsika izany vaky-teny izany amin'ny ohabolana toko 9 ka ny 17. Ohabolana toko 9 ka ny 17. Ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa jiro ny didy ary fanazavana ny lalàna ary lalanaina ny anatra famaizana. Araka ny hitantsika teo dia hitondra amin'ny fiadanana no tanjon'ny fitsipika rehetra. Hatrany edena dia niorina teo amin'ny fitsipika ny fiarahamonina vaovao napetrak'Andriamanitra. Solomona ao amin'ny boky ny ohabolana dia mandresy lahatra antsika fa tena sarobidy ny fametrahana fitsipika sy ny fanarahana azy ireny eo amin'ny fiarahamonina iray. Raha izany no mazava-dehibe ny fitsipifehezana dia andeha ho jerentsika indray ny vokatsoa amin'ny fanarahana azy ireny. Andao jerentsika izay voalaza amin'ny Isaia toko 7 ka ny 17. Ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izay ane ianao mba niain'ny didiko dia ho tonga tahaka ny hono ny fiadananao ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao. Hitantsika eto fa ny fitsipika rehetra nomen'Andriamanitra dia mifono fiadanana avokoa. Ny olona rehetra dia asainy ahatsapa izany. Ohatra
alailo tohina ny an'Andriamanitra rehefa ampangaina ho tsy mahasoa sy mahafaty ny lalàna sy ny lalana izay napetrany sy nokendreny hitondra fiadana. Isika ray aman-dreny ihany koa na ny mpanabe dia angamba alahelo raha ampangainy zanantsika na ny olona biazitsika fa mametraka fitsipika feno fitiavan-tena sy tsy mahasoa isika. Inona ary ny tokony ao an-tsaintsika raha tia hametraka fitsipifehezana araka ny modelin'Andriamanitra isika? Andao jerentsika izay voalaza ao amin'ny Timoty 4:7 ka ny 9:40. Timoty 4:7 ka ny 9:40. Izao no voasoratra ary ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandr'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Toy izao kosa no voambara amin'ny Hebreo 12:12. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mafaly andro anaovana, fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny famarinana iadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Izany no modely nomen'Andriamanitra ny mpitaiza rehetra, ny ray aman-dreny rehetra. Filamatra fototra eo ampametrahana ny fitsipifehezana izy ireny. Tena irian'Andriamanitra raha toa ka ho amin'izany ny toe-tsaina ametrahana ny fitsipifehezana. Manoloana ny fitsipifehezana miorina amin'ny modelin'Andriamanitra dia inona ny tian'Andriamanitra ho tsapany zanaka rehetra. Andaovaka itsika izay voasoratra ao amin'ny Romana 7 ka ny 9:12. Romana 7 ka ny 9:12. Ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Izao no voalaza ao amin'ny Hebreo 12 ka ny 17. Ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa izany. Fa maizana no antony hiaretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy fahaizin-drainy? Fitenitsika ny hoe tsy misy ray aman-dreny manolo-bato mafana ny zanaka. Tena marina izany. Ny fantany lehibe dia hoe ahoana no atsapan'ny zanaka ny asarobidin'izy ireny. Mipetraka indray ny fantaniana manao hoe azo ny eferina ve ny fametrahana fitsipifehezana. Andao amaky teny vitsivitsy ao amin'ny soratra masina isika. Ny ohabolana 7:20 ka ny 9:17 no andeha vakitsika voalohany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Faizo ny zanakao dia ho famelombelomana ny fonao sy ho fifalian'ny fanahinao zany. Ny ohabolana 12:20 ka ny 9:15. Ohabolana 12:20 andiny 15. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miraikitra amin'ny fony zaza ny adalàna, fa ny tsorakazo famaizana no ampanalavitra izany aminy. Ao amin'ny Efesiana 1 ka ny 1:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Araka izany dia tena ara-baiboly mihitsy ny fitsipika sy ny famaizana. Tena ara-baiboly izany. Endrika iray tsy azo hialana izany ho an'ny mpanabe rehetra sy ny ray aman-dreny rehetra. Raha zany ary dia inona ny tokony endrika isehoany izany fitsipika izany? Vakitsika indray no ohabolana 13 ka ny 9:40. Ohabolana 13 ka ny 9:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany, fa izay tia ny zanaka dia manafay azy raha mbola kely. Ao amin'ny ohabolana 7 ka ny 9:15 dia toy izany ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena
fa ny zanaka aranana ampamenatra ny reny. Samy afaka mandika ny hevitry ny teny hoe tsorakazo na famaizana ny tsiraray avy. Na zany aza dia tena ilaina eo amin'ny fitaizana ny fitsipika. Ny fiarahamonina tsy misy fitsipika mazava sy entitra dia tsy atokisany ankizy. Matsiaro ho tsy ao anatin'ny fiarovana izy ary matetika fikorontanana anaty sy rarin-tsaina izany. Zany no ateraka ny fitsipika tsy mazava. Raha izany dia inona no ampianarin'ny soratra masina antsika amin'ny fomba ametrahana ny fitsipika? Vakitsika ny Isaia 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia mandra-pahantitra aza hoy Jehova dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao ihany no sahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy alafaka hoy Jehova. Ny Hebreo 7:7 kosa dia izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Araka izany dia filamatra fototra eo amin'ny fametrana fitsipika amin'ny ankizy ny tsy fiovaovana. Raha misy zavatra nadrarana dia tokony tsy ekena ataony izany na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Indraindray alam-panano sasany amintsika andrara rehefa tezitra ary amela rehefa falifaly. Tsy tokony ho baiko ny fihetsem-po ny fitsipika. Tokony efa voadinika tsara izany ary tsy avoaka raha tsy efa tena ilaina ary fantatra fa aharitra. Inona no filamatra volamena ho amin'ny fitsipika apetraka rehetra? Andovaka itsika izay rehetra izay voalaza ao amin'ny Deutéronomie 9:9-7. Deutéronomie 9:9-7. Ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry na mifoha. Ilaina mandrakariva zany ny fifampiresana. Ny fifampiresana dia zava-dehibe na dia amin'ny fametrahana ny fitsipika aza. Ao anatin'ireny resaka ireny no ametrahana tsikelikely ny toe-tsaina tia lamina sy rindra ka tonga ny ankizy anana toe-tsaina ankatoa. Toe-tsaim-pankatoavana zany no ilaina amin'ireo ankizy ireo. Raha be loatra ny fitsipika atao bontolo sy terivaimanta dia hitondra fifanolanana eo amin'ny mpanabe sy ny ankizy zany, ary tsy ho ela dia isy fihetsika feno fikomena izy io. Hitantsika teo ary ny amin'ny fametrahana fitsipy-pifehezana. Hitantsika fa Andriamanitra mihitsy no nanome hatramin'andrenana zao tontolo izao izany fitsipy-pifehezana zany. Tena ilaina izany fitsipy-pifehezana zany ary hitondra vokatra tsara izany. Andriamanitra ihany koa no nanome modely ny fitsipy-pifehezana. Izy no nametraka ny filamatra fototra dia ilay filamatra volamena amin'ny famoronana amin'ny fitsipy-pifehezana ampiarina ao an-tokantrano sy eo amin'ny fanabeazana ny ankizy. Miantso antsika ray aman-dreny, ny mpanabe rehetra mba metraka fitsipy-pifehezana araka ny modely nomen'Andriamanitra anabeazantsika ny zanantsika, ka ahatonga azy ireo ho holombalina amin'izao fiainana izao sy ho amin'ny fiainana ho avy. Andriamanitra ny omba sy hitantana atsika tsiraray avy. Amen. Ataontsika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao zany
fanabeazana izany nomenao lesona izay azahoanay mametraka fitsipy-pifehezana azahoanay mitondra ny zanakay sy ireo ankizy beazanay omeo anay mandrakariva ny fananao masina hitary-dalana anay ka tonga anay anao atanteraka izany zavatra tianao ho tanterana amin'ireo fanabeazana ny zanakay ireo amin'ny anaranao Kristina angatana izany amen. Dans ici campirai ni foi tomba tauirai arama fiorina bauirai avuku sikizau lei fitiavana tunalei beindi Katsui Sui fanindikya fawira Ingeni fitiava naurai Tuni maswaju mi pusakava majai Manu me fazavana wana Chani mamelu melu nani fana Life iti rajizai Noi petrakumba ufianarana faziso nanume le fitiavanau fitaratra zay santacheti kachani anda anitra wira sikizau miava Nyeti entend nyeti Ingeni fitiava naurai Tuni maswaju mi pusakava majai Manu me fazavana wanai Mitari kiachani Mamelu beluna Ingeni fitiava naurai Tuni maswaju mi pusakava malai Manu me fazavana wanai Mitari kiachani Mamelu beluna nifana Mitari kachani mamelu melu nani fana Mitari kachani mamelu melu nani fana Fifandraisana maharitra, fanabeazana mahomby. Herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 21 Jolay 2024. Seminera ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny arahinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio antson'ny filazantsara isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 9 alina.
koa ny manaraka izany ao amin'ny page Facebook Antso Filazantsara Antsiranana. Asa tonoina ary herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 20 Jolay 2024 Seminaire ho amin'ny mpanabe sy ny Ray aman-dreny.